Ny epistily nosoratany Joda, niady ny finoana. Fampidirana, Joda ny 2:1. Joda, mpanompon'i Jesosy Kristy sady rahalahin'i Jakoba, mamangy izay olona voantso, malala ao amin'Andriamanitra ray sy voatahiry ho an'i Jesosy Kristy. Hampitomboina ho anareo anie ny famindram-po sy ny fiadanana ary ny fitiavana. Fampitandremana momba ny fiodinana amin'ny finoana. Joda ny 3:4. Ry malala, raha manao izay zotom-po rehetra hanoratra aminareo aho, hilaza ny amin'ny famonjena iombonantsika, dia nisy nahatery ahy hanoratra aminareo, hananatra mba hiezahanareo mafy hiary ny finoana izay efa voatolotry indray mandeha monja ho an'ny olona masina. Fa misy olona sasany efa niditra misokosoko izay voasoratra fahiny ho amin'izany fahamelohana izany, dia olona ratsy fanahy izay mamadika ny fahasoavan'Andriamanitsika ho fijejojejoana sady mandany andray atokana dia Jesosy Kristy tompontsika. Ohatra ao amin'ny tantara momba ny tsy finoana sy fikomiana. Joda ny 5:5-7. Ary tahampahatsiaro anareo aho, na dia efa fantatrareo raha teo aza ny zavatra rehetra, fa rehefa novonjen'ny tompo ho afaka tany Egipta ny olona, dia naringany ihany taorinan'izany izay tsy nino. Ary ny anjely izay tsy nitana ny anjara fanapahany, fa nandao ny fonenany, dia voahazony amin'ny fatorana mandrakizay ao amin'ny maizina ho amin'ny andro fitsarana lehibe. Ary toy izany koa, Sodoma sy Gomora, mba amin'ny tanàna nanodidina azy, izay nijangajanga tahaka azy koa ka lasa nanaraka nofo hafa, dia seho ho fananarana amin'ny aretany fijaliana amin'ny afo maharitra mandrakizay. Filazalazana ireo mpampianatra sandoka. Joda ny 5:7-7. Kanefa toy izany koa, ireo dia manonofy ka mandoto ny nofo sady mandà ny manana fahalehibeazana ary miteny ratsy ny manana voninahitra. Fa Mikaela arkanjely aza raha niady tamin'ny devoly ka nifanditrany amin'ny fatin'i Mosesy, dia tsy sa niteny ratsy hahameloka azy, fa hoy izy, hananatra anao anie Jehova. Fa ireo kosa dia miteny ratsy izay zavatra rehetra tsy fantany akory. Ary izay zavatra fantany fotsiny, tahaka ny fahalalany biby tsy manan-tsaina kosa, no animbany ny tenany. Hahitaloza izy, fa efa nandeha tamin'ny lalan'ny Kaina, sady efa nimaona fatratra hanaraka ny fahadison'ny Balama hahazoany tamby, ary efa ringana tamin'ny fiodinan'ny Kora izy. Ireo no harambato voasarin-drano eo amin'ny fanasam-pifankatiavanareo, raha miara-mihinana aminareo izy, dia mpiandro mamahan-tena nefa tsy matahotra. Raona tsy misy rano entiny rivotra ireo, hazo fararano nefa tsy misy voany, indroa maty voafongotra. Onjan-dranomasina mitopatopa mamorovory ny fahamenarany, kintana mifindrafindra ka voatahiry ho azy mandrakizay ny fahamaintisany maizina. Ary Enoka koa, ilay fahafito nandimeny Adama, dia efa naminany amin'ny reny olony reny ka nanao hoe, indro tonga Jehova mba amin'ny masiny tsy omby alinalina, hitsara ny olona rehetra, sy hampiaiky ny olona ratsy fanahy rehetra ny asan'ny haratsiam-panahy rehetra, izay nataony tamin'ny haratsiam-panahiny sy ny teny sarotra rehetra izay nitenenany mpanota ratsy fanahy hanohitra azy. Ireo dia mpimonomonina sy mpimoimoy, mandeha araky ny filany, ary ny vavany manao teny miavinavina loatra, ka mandoka olona mba hahazoany zavatra. Fa tsarovinareo, ry malala, ny teny voalazany apôstôlin'i Jesosy Kristy tompontsika fahiny, fa efa nilaza taminareo hoe izy, amin'ny andro farany dia hisy mpaniratsira mandeha araky ny filany haratsiam-panahiny. Ireo no mahatonga fisarahana, dia olona araka ny nofo ihany, fa tsy mba araka ny fanahy. Fampirisiana ireo kristianina. Joda
ny 120 hatramin'ny 720. Fa ianareo kosa ry malala dia ataovy izay handrosoanareo amin'ny finoanareo masina indrindra ka mivavaha ao amin'ny fanahy masina. Ary tehirizo ny tenanareo ao amin'ny fitiavan'Andriamanitra, miandry ny famindram-pony Jesosy Kristy Tompontsika ho fiainana mandrakizay. Ary amin'irao fo ny sasany izay mianahana, ary ny sasany kosa sario avy amin'ny afo no famonjy azy, ary ny sasany indray amin'irao fo amin'ny tahotra ka mankahalà na dia ny akanjo voapetipetiny nofo aza. Famaranana. Joda ny 420 sy 520. Ary ho an'izay maharo anareo mba tsy ho tafitohina, ary hametraka anareo tsy hanatsiny eo anoloan'ny voninahiny amin'ny firavoravoana, ho an'Andriamanitra tokana mpamonjy antsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika ny voninahitra sy ny fahalehibeazana, ny fanjakana sy ny fahefana hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary mandrakizay. Amen. Lunitazanay ni haja isalurana kamitsamkanao zahay ritsasotupuo ni famirapiratriny voninahitra mampatsiainy anatriny azo fijaliana. Fanagitagitaga sinyuruhuriana nabaniana sinu sanchuitsiluku Lazaranandriaka nuniaretana indrunuvalina haza anyandanitra Tewanyazu fizalina raireriana sisiraina nuina nihirifirina nefankehitriny kusana sandratrayana Kamanakwandanicha ni fideranana Tamini uriwindrindrandriamanicha Nyudina taminauzanani malalani Filaidiademizai satruinawiza Mampamirapiracha nivuninahini Ripamozi sarubidi zanakinia Hanimejikya handai nivuninahitra Nietuantani sianyandalitra hilazana Hanambaranyerina ni halebiasa
trailofo ny nahitsiny ray ka manomboka ety ny hirany dory no anandratanay ny ray sy ny zay